maromaro moa nyresaka momba ny fankalazana ny taom-baovao malagasy fa androantsika iresadresaka ny hoe ny hasina sy ny fihavanana zany ary nyfiraisakina ny fihavanana noho ny tsy misy dia satria tsy mifanome hasina zay no tonga fitenenana hoe tantely hafa-drakotra fa ny hasina zany dia zao fametrahana ny tsirairay avy eo amin'ny toerana misy azy fanajana ny tsirairay avy ary rehefa mipetraka amin'ny toerana fanaja ny tsirairay avy satria itsika tsirairay avy nomen'Andriamanitra hery azahoana manatotosa ny adidy zany hoe fifanajana toerana ary hery avy amin'Andriamanitra zany mba azahoana manao ny adidy lay atao hoe hasina raha ohatra faharitana ka rehefa mifaminome hasintsika dia misy fihavanana raha tsy mifaminome hasintsika dia rava ny fihavanana rehefa misy ny fihavanana dia mandroso avy ny varotra ary ireto ny fijery ny taolo raha zatsika ny zany hoe fototry ny fihavanana zany voalohany fanalana ny avinavina trano atsimo sy avaratra